Vao shampoing sy volpery. Vaovao vao shampoing citron, papay, cimon amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Souk à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Va au shampoing, sardine Annie, souk à vitre, manultano ni Vaovao. Tapabolana mialoha ny afaran'ny fivoriana ra-potoana faharoa eny anivon'ny anteny mera-pirenena, ny lalàna mifehy ny tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ihany no tena lalàna goavana misongadina no aniana teny Tsimbazaza. Marary roanjato avy eto Antananarivo no voafantina hiatrika fitsaboana sy fandidiana ao anatin'ilay sambo Mercy Ships manomboka ny 20 janoary avy izao. Maimaimpoana ny fitsaboana sy ny fandraisan'ireo marary any an-toerana. Tsy manana politika hisoroana ny fiverenan'ny mpivarotra eny amoron-dalana aorian'ny fetin'ny Noely sy ny farantaona ny komina Antananarivo renivohitra. Tsena 7 no hivadika au bazar de Noël. Fahiny Michel Arnardzon ao anatin'ny fijanam-pandarana question d'actu irafala manana ady mpanabe iresaka momba ny fomba fijeriny fanabeazana eto Madagasikara. Ny andindinin'izay avy hatrany. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Vao Kolo, naturali, kokozato isanjato. Vao Kolo, tsy miparitaka. Vao Kolo, tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao Kolo, azo antoko. Vao Kolo, tsara kalitao. Vao Kolo, tsy matahotra orana. Tsara. Vao Kolo. Okay. Ya. Mora ampiasaina. Vao Kolo. Vao Coco. Tsara ho zao. Zato ariary. Tongolo voatetika, miavo kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Souk à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Souk à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Souk à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy. Ararao tsy ary ny fiainam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avolenta
alarmes vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko Galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampita amin'ny Central Hotel, Tsaralalana. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao are. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao-baolaiky a, dia mahazo ticket tombola ray. Dia io na loka mety ho azo. Tiky iny loka voalohany a. Mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay telegoavambe. Tandremy Sotara, loka 20 persona tolotro baolay ho anao. Fety milay, miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Leftmate, Anoussad. Saorana ianao tomboka lasomboka vavy manjohy hatrany ny fahitalavitry ny Kolo TV miarabanao ary manasinao indray naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany tapabolana mialoha ny farana ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny lalana mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ihany no tena lalana goavana ny songatana nolanina teny Tsimbazaza. Ny fandanian'ity lalàna izay mbola ady hevitra eo amin'ireo mpanara-baovao sy ny mpanao politika ny mikasika ny fomba nandaniana azy andrasana amin'ny herinandro io ny fandaniana lalàna fehizoro mikasika ny fananganana ny haute cour de justice na ny fitsarana avy heverina ihany koa fa mety ho tafiditra mialoha ny fiafaran'ity fivoriana ity lalàna mikasika ny Sataife, Antananarivo sy Sainte Marie ary Nosy Be ity volavolan-dalàna ity izay tsy mbola mety tonga eny anivo ny filan-kevitry ny ministra hatramin'izao fotoana izao. Fa ny pejy ny fahasalamana avy hatrany no izantsika ny fampahalalam-baovao marary miisa 200 avy eto Antananarivo no voafantina hiatrika ny fitsaboana sy fandidiana ao anatin'ilay sambo Mercy Ships manomboka ny 17 janoary ho avy izao. Maimpoana ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tany ireo marary any an-toerana, ireo retin'ny fitaovam-pananà ny vehivavy, ny fahasimban'ny endriky ny vatana ary ireo fivitosana maro karazana no azon'ireo mpitsabo ny Mercy Ships araisin-tanana. Aoriana Antananarivo iroso amin'ny fifanteniny ireo marary any Mahajanga sy Toliary ny ireo tompona andraikitry ny andindin'izay avy hatrany. Taorian'ireo marary 700 nahazo fandidiana maimaimpoana tao Tomasina, miisa 200 indray ireo avy eto Antananarivo tsaboina ao amin'ilay sambo. Tsy mbola fantatra ny mikasika ny fitateran'ireo marary avy eto Andrenivohitra. Izotra ao anatin'ny sambo ny fandidiana, hijanona ao amin'ny hopitaly ben'ny Tomasina kosa ireo marary mandritry ny fanaraha-maso sy ny toy ny fitsaboana. Karatra miloko mavo toy izao no omen'ireo mpitsabo tena rehefa voafantina ao anatin'ny maro izy ireo. Tonga ianao dia mipetraka ao amin'ny hopitaly be ao Tomasina izay efa natao Hope Center andraisana ny marary izay miandry fadidiana sy ao aorianan'ny fandidiana. Rehefa amin'ny fotoana izay tokony anaovana izay fandidiana izay ao anatin'ny sambo vao miakatra ao amin'ny sambo ilay olona, ao no manao ny contrôle rehetra, ao ihany koa ianao no mahazo ny fanafody sy ny suivi rehetra izay ataon'ny dokotera mandra-parétabli ilay olona ka hiverina any amin'ny toerana izay ny aviana. Voafetra ihany ny aretina tsaboina amin'ilay sambo hopitaly Mercy Ships toy ireo efa notsaboina tao Tomasina nandritry ny iray volana sy tapany na teto Madagasikara azy. No fantenana tena anivon'ireo hopitaly lehibe 10 eto Andrenivohitra ireo marary liana amin'ity fitsaboana maimaimpoana ity teto Andrenivohitra. Ho an'ny HGRA ohatra, manodidina ny 700 ireo nozahana manomboka omaly ary tapitra androany ny fifantenana. Ny 12 Desambra no fantatra ireo 200 azo fandidiana ny Tomasina. Tsy misy fepetra entitra azona ny fitsaboana hoy ny mpitsabo. Efa nahazo fanana meloa arakaraka ny karazana retin'ilay marary kosa no ahafahana mitsabo na tsy izany.
resaka vakilanilany eo amin'ny molotra ohatran'izay ihany koa fivitosana le tena ngeda ny fivitosana lehibe tena hoe handikapo an'le olona ity amin'ny tare na ity amin'ny teny ohatr'izany koa le misy fivitosana ty amin'ny loha mety io tavy mety io zavatra hafa dia misy ihany koa ny fandidinany vehivavy manokana indrindra le atao hoe prolapsus zany hoe tsy mipetraka amin'ny toerany ny taovam-pananana fa milatsaka aty ambany. Mbola misy valovolana hijanon'ity sambo ity eto Madagasikara. Ankoatra ireo marary voafantina manerana ny nosy, isan'ny mahazo tombony ihany koa ireo mpitsabo amin'ny alalan'ny fiofanana arahan'izy ireo sy ny fifampizarana traikefa amin'ireo mpitsabo vahiny. Ireo fitaovana nampiasaina toy ny fandriana sy ny kojakoja isan-karazany tao amin'ny hopitaly be mijanona ho entimanana izany tobo fitsaboana izany. Eo amin'ny pejiny sosialy mitaraina ireo mpivarotra manodidina ny dabapako lehibe ny Samva etsy amin'ny petite vitesse sady maimbo no ivangongon'ny loto izy ireo. Eo afovoan'ny arabe no misy ilay dabapako ny fako anefa mahalana vao tsy miparitaka. Eo amin'ny manodidina manao ny asa fanadiovana ny Samva saingy ny toeran'ilay daba no tsy mety, tsy mbola ao anatin'ny fandaharam-potoan'izy ireo anefa ny amindry io fidibimpako io ny ampy toera-pako kely 3:30 kosa tany anatin'ny tsena paikady anamorana ny fanangonana fako amin'izao akatoky ny bazary de Noël izao fanadetiny. Miakatra ny fofona, miparitaka ny fako, saika sakafo masaka nefa no manodidina ity dabapako lehibe etsy amin'ny petite vitesse ity. Mitaraina ireo mpivarotra ny amin'ny safidin'ny toerana namindran'ilay baka efa ho 3 volana izao. Efa maro ny fitaraina nataon'izy ireo saingy mbola tsy misy ny fiovana hatreto. Mbola eo afovoan'ny arabe, lalana lalovan'ny mpivezivezena an-tsena ilay fitobim-pako. Ateo tokony mba nampidirina any anatiny, tokony dia nataona aketo. Dia zavatra tena mampalahelo ny any amin'ny manodidina ny dioviny, zavatra maimbo, kirapo maimbo, maloto any amin'ny WC an'olona zany no voateo zany mba angatahana mba hoe hitadiavana plasy io fa tena mipesy teva be dia be angatahana mba tsy hoe ty ampivoatanana be ty misy ny zordira fa mba eny amin'ny sisiny ohatra hoe ao anaty sisiny ao am-pivarotana koa ao zao misy poinkely azo asiana anazy. Tsy mbola ao anatin'ny fandaharam-potoanany Samva ny amindry ilay baka. Ny laza kosa ny tompona andraikitra fa tsy ampiasaina amin'ny fakotsena intsony ity farany. Ireo mponina manodidina sisa no anary fako ao. Ho an'ireo mpivarotra arak'izany, baka kely plastika mahazaka 20 litatra miisa 30 no aparitaka any anaty tsena, ary 10 litatra miisa 3 kosa eny amin'ireo vavahady lehibe. Andalo eny an-toerana ny mpandroaka fako isaky ny atoandro sy ny hariva. Rehefa mandalo ny tobilany Samva dia mandalo maka ireo baka manga kely ireo. Anjarantsika ambanina atao tsena zany no mampiditra sy mamoaka ny Samva kosa miandraikitra ny fandrovana ny fako. Ao anatin'ny code municipal d'hygiène manko ny koa dia efa misy ny hoe anjaran'ny mpivarotra ny miatatra ny kifafa sy ny sobika izay tokony mipetraka eo akaikin'ny mpivarotra tsirairay avy. Ny baka lehibe tsy tena marina amin'izay fotoana izay ny fakotsena zany tsy tokony hiditra intsony amin'ny baka lehibe io fa ny fakon'ny olona manodidina io no tokony mipetraka ao anatin'io baka lehibe io. Indray mandeha isam-bolana no misy fanadiovana faobe andrasan'ny rehetra anjara toy izao no tanterahina izao. Teo aloha efa nahitana fahasahiranana ny fivangongon'ny fako ankehitriny, hitombo avo roa eny ny loto raha ny tombany lehibe ny tsena mandritry ny tsena fety. Azo antoka ve fa irindra ny fanariam-pivarotra fako amin'ireo bako maro karazana sy ny fanangonana ireo. Ny Samva izay nanampy mpiasa 100 vao tsy ela akory izay. Vaovao manodidina ny fandrindrana ny tanàn'Antananarivo sy ny fetin'ny krismasy hatrany tsy manana politika isoroana ny fiverenan'ny mpivarotra eny amoron-dalana aorian'ny fetin'ny Noely sy ny farantaona. Ny komina Antananarivo renivohitra ny fepetra ataon'ny komina dia nifakana ny fitaovam-pivarotana toy ny latabatra elobe sy ny tranoeva eny Analakely sy petite vitesse Samarena tsena 7 no hivadika ho bazary de Noël ao amin'ny taona ity atsakilan'izay ampiakatra ny fako avy telo eny ny Samva mandritra ny vanim-potoanan'ny fety fanadediny. Petite vitesse Andravoangy, Analakely, Anosy-Be, Isotry, Pochara ary Soamanatombo. Ireo ny tsena 7 izay hivadika ho bazary de Noël, izany hoe varotana isan'andro manomboka ny 15 desambra ho avy izao. Ireo mpivarotra amoron-dalana no entanina hiditra amin'ireo tsena ireo. 7,000 ariary hatramin'ny 5,4 ariary ny tsara-pisoratana anarana sy ny fivarotana, miankina amin'ny karazan'entana.
tsy maintsy aloha indray mandeha ireo ary manan-kery mandritra ny 5 andro. Tsy azo ivarotana intsony arak'izany nivelan'ireo tsena fito ireo. Anisan'ny olana labe tokoa rehefa fety ny andro na farantaona zao ny resaka fifamoivoizana. Ka eto izay dia miantso ny mpivarotra rehetra izay zatra mivarotra amin'ny moron-dalana sy anaty arabe mba hiditra ao anatin'ny tsena ara-dalàna. Ho aty amin'ny bazary de Noël izy isoratra anarana satria amin'izao farantaona zao zany dia asorona avokoa mpivarotra anaty arabe. Tsisy budget fa zavatra efa mandeha ho azy io zany tsisy budget. Arak'izany mbola afaka mivarotra eny amoron-dalana ireo manao izany aorian'ny fetin'ny farantaona. Tsy nametraka fanamby anadiovana ny tsena Antananarivo ny komina amin'ny volana janoary. Eo amin'ny fanadiovana ny tanàna no ametrahana rafitra vaovao ka isan'izany ny ampitomboana ho avy 3 eny ny fifamezivezeny ny fiarabe mitatitra fako mba hisorohana ny fivangongona. Mbola olana sedrain'ny samivany tsy fahampian'ny fitaovana sy ny fitombon'ny vola ampiasaina. Fa miditra otrano topavarana dia ho avy koa ny voankazo dia tafakatra arivo na 410 taonina isan'andro ny fako taterina. Manana olana tsika tao Antananarivo amin'ny toerana ametrahana ny baka. Ny olona rehetra tsisy anaiky mihitsy hoe olona ny trano ny baka natao. Noho izany ny tanjona lavidavitra kely zany dia analana teraka ny baka lehibe eto ary ny olana be dia ny olombelona maka an'ilay fako io. Raha ohatra ianao zao manana camion dia hiditra ianao anao an'ilay zavatra io. Hitomba hatramin'ny 3,000 litatra isan'andro ny solika alanin'ireo fiara fitateram-pako, izany hoe manodidina ny 4 sy 9 tapitrisa ariary. Manomboka raha ampitso koa sisy ny fanadiovana goavana mandritry ny 3 andro ataon'ny komina amin'ireo tsena 7 anaovana ny bazary de Noël ireo. Andrindrana ny toerana andraisan'ireo mpivarotra amoron-dalana. Tahaka ny mahazatra rehefa alahady tahaka izao narahinao ny zanam-pandarana question d'actu ato anatin'ny fampalambo vavahin'ny Michel Arnarzao anatin'izay fandaran'izay ary irafaly manana ady izay mpanabe iresaka momba ny fomba fijeriny ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny antin'izay vetrany. Falmerabanao ny tokantrano mbola manaraka ny Kolo TV amin'izao hariva izao. Tonga soa indray ato anatin'ny zanam-pandahana question d'actu izay arahanao isaky ny alahady ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Amin'ity androany ity rafaly manana ady filohan'ny fikambanana katraka ary izy koa dia mpanabe. Falmerabanao dia tonga soa ato anatin'ny zanam-pandahana question d'actu. Miarabany Michel ary miarabantsika rehetra manaraka an'ity question d'actu ihany. Tonga fantaniana voalohany avy hatrany andray matoa rafaly manana ady amin'izao hoe fiazakazahany ny teknôlôjia izao inona no mety hoe fiantraikan'izay any amin'ny fanabeazana ny ankizy amin'ny maha-mpanabe anao. Eny miazakazaka tokoa ny teknôlôjia amin'ny ankapobeny ankehitriny na eo amin'ny lafiny ainao manjery rehetra zany télévision, radio, ny gazety isan-karazany, eo amin'ny telefona, ny internet, ny Facebook sy ny sisa dia efa hitantsika fa tena efa tafiditra ao an-tokantrano ary lasa fiainana andavanandron'ny olona amin'ny ankapobeny ankehitriny. Indrindra fa ny mpianatra sy ny tanora ankehitriny dia efa hitanao fa efa tena tafiditra ao anatin'izany sehatry ny teknôlôjia moderna izany. Ireny rehetra ireny dia hita fa endriky ny fivoarana ary endriky ny hoe fandrosoana amin'ny lafiny anankiray ho an'ny olona rehetra satria raha taloha ny antso telefona zany dia hita fa nanahirana. Raha hiantso olona any amin'ny faritany ianao taloha dia mila mandany mety eo mitapakandro eo mihitsy mandeha makany amin'ny posta, mandoha vola, lafo, miandry ny fotoana izay ahafahanao mifampiantso amin'ireo havana any amin'ny faritany. Ankehitriny zany telefona zany dia efa ao an-tokantrano dia efa afaka mahavita azy na andro alina na andro atoandro dia azonao tanterahana ary naizanaiza toerana misy anao. Ny havanao ankehitriny na any amin'ny farany ambanivohitra any an-tanimbary aza dia afaka mifampiantso amin'ny telefona tsy tahaka ny taloha intsony zany. Izy dikan'izany efa endriky ny fivoarana sy fampandrosoana izay amin'ny fiheverako azy. Fa kosa raha manoloana ny fanabeazana izy dia lasa mibahana toerana betsaka ho an'ny olona rehetra izy ankehitriny ary mampihena ilay fotoana fianarana ny fotoana entina iaonana amin'ny ray aman-dreny resaka fifampiresahana sy fanabeazana ao an-tokantrano satria ny zavatra tsapantsika ankehitriny raha nisy taloha zany hoe takariva morom-patana izay iaona ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao an-tokantrano rehefa ariva ny andro hifananarana, hifanoroana, hifampiresahana ny zava-baovao sy ny sisa
dia efa saika tsy misy tsony zany ankehitriny fa ny televiziona no mifampiresaka rehefa tonga ao an-trano. Ary hitantsika ihany koa fa na ny tanora na ny ankizy ankehitriny raha manana olana eo amin'ny fiainany andavanandro, eo amin'ny fianarany, dia efa saika tsy misy fifanakalozana tena mazava intsony ho an'ny rehetra ao an-tokantrano. Fa rehefa tsy voapetraka tsara tany an-tsekoly zany reny fianarana sy fanabeazana natao reny dia efa saika sarotra ny entina manamafy azy zany amin'ny sehatra hafa. Ary indrindra ny fikambanana isan-karazany izay efa hitantsika mijoro ihany koa ankehitriny mitana ny andraikitry ny hoe fitaizana tanora sy fanabeazana, dia efa hita fa somary sahirana manoloana ny fivoarana amin'ny teknôlôjia andavanandro. Mety hoe olana ve zany le fivoaran'le teknôlôjia aminao? Ny fivoaran'ny teknôlôjia tsy tena hoe olana satria zavatra anankiray dingana tsy maintsy hoarana ihany koa izy io, satria raha niala tamin'ny telefona fixe ohatra tsika ny teneniko teo fa nivadika tao anatin'ny telefona mobile dia efa hitany hoe zava-dehibe zany izay fa ny tena mahaolana azy no izy tsy voafehy satria tsy manaraka intsony ny dingana izay tena hoe eo amin'ny resaka fanabeazana. Ny dingana eo amin'ny fanabeazana zany dia misy zavatra 5 tokony misongadina tsara. Ny anankiray voalohany dia ny hoe mahafantatra ilay olona fa misy zao zavatra anankiray izao. Ny faharoa, misy mahafantatra fa tsy mahay manao an'ilay izy, fa misy ny mahafantatra mahay fa tsy manao an'ilay izy. Misy ny mahafantatra dia mahay dia manao fa tsy mahavita rehefa sainao tena manao izy. Misy ny mahafantatra dia mahay dia manao dia mahavita fa tsy tia an'ilay izy. Ireo dingana 5 ireo nefa raha eo amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana zany dia tena tokony ho feno mba hahatonga azy tena hahafehy ny zavatra anankiray izay ianarana. Ka raha raisitsika ohatra zao ohatra hoe ny Facebook na ny internet dia mijanona hatreo amin'ny mahafantatra ny ankizy amin'ny ankapobeny fa tsy mahay, tsy manao, tsy mahavita ary tsy tia an'ilay izy akory. Fa fantany fotsiny misy zava-baovao miseho misy an'izao indray ny lamaody dia mahafantatra fotsiny izy fa misy, fa tsy hainy akory hoe ohatra ahoana ny tena tokony hanaovana an'izany, ahoana ny havitako an'izany, ahoana ny ahafahako miaina an'izany marina mba tena mitrandraka an'izany amin'ny tena izy. Dia ny ankamarony misy ihany zany ny hoe mbola navita ezaka hoe nianatra n'ilay izy nandalina zany, fa ny ankamarony dia mijanona hatreo amin'ilay hoe mahafantatra. Izay zany ny mahatonga azy ho lasa olana, zany hoe raha vao tsy nitarina zany ilay izy ilay dingana fa najanona eo amin'ilay dingana voalohany dia olana lehibe ilay izy. Ary zany mahatonga ny mpianatra ankehitriny manana olana eo amin'ny fampiarana sy ny fiainana ny zavatra nianarana tany an-tsekoly satria nijanona hatreo amin'ilay mahafantatra fotsiny izy fa tsy nampiatra, tsy nanao an'ilay izy akory. Le fivoaran'ny teknôlôjia moa efa tsy azontsika hajanona intsony efa zay izy zay, dia inara mety hoe fepetra tokony ho raisina manoloana an'izay? Ny fepetra tokony ho raisina ny fiheverako azy eo amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana zany dia misy lafiny maromaro tokony ho raisina satria misy karazan'olona izay tena samy tompona andraikitra eo amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ankehitriny. Ao ny mpampianatra any an-tsekoly sy ireo mpanabe miaraka aminy ao, ao ny ray aman-dreny ao an-tokantrano, ao ireo namana sy mpiaramonina eny amin'ny fiarahamonina misy azy, ao ny any amin'ny sehatry ny fiangonana na ny sehatry ny fikambanana izay misy an'ilay ankizy. Ireny rehetra ireny dia manabe sy mitaiza ny tanora sy ny ankizitsika avokoa. Dia any anatin'ireny sehatra ireny zany no heveriko hoe tokony asiana ezaka mba hahafahantsika manabe sy manitatra kokoa ilay nilazaiko teo hoe le fampiarana sy fanabeazana ny ankizy ho lalindalina kokoa, ampianatra ny ankizy andalina kokoa amin'ny zavatra izay ianarany mba tsy hijanona hatreo amin'ilay hoe mahafantatra fotsiny izy. Miresaka an'izay hoe paikady kely entina mianatra lesona izay ianao, inona no mety hoe tena mahomby indrindra amin'izay resaka hoe fianarana lesona izay? Zay moa zany nanao an'ilay fikarohana atao hoe katraka.
ny katraka dia teknika vaovao entina mianatra sy mampianatra amin'ny fomba artistika zany hoe namadika ny lesona any an-tsekoly ho lasa hira ho lasa lalao izy ity dia niainga taminy hoe maninona ny hira mandeha amin'ny radio amin'ny tele ainy ankizy tsy enjery fa maninona ny lesona any an-tsekoly no tsy mety ay toy izay ny olona rehetra zany ankehitriny raha notanenao hoe ce matin demain sambrete dia ainy ankizy tsy enjery zany ary ny olon-dehibe na fa 70 taona 80 taona aza dia mahay tsy enjery an'izay reny hoe amina amina reny zany ainy olona rehetra tsy enjery fa maninona rehefa lesona no anontaniana dia hoe lesonay tamin'ny heritaona zany lesonay tany amin'ny mbola kely zany lesonay tany amin'ny primaire zany satria tsy nisy fomba sy teknika nafahana nitahiry an'ireny lesona izay nomena ho an'ny ankizy reny tany amin'ny kilasy ambany sy tany amin'ny dingana rehetra izay ny lalovana izay zany no isan'ny mampiavaka nyity teknika anay atao hoe katraka izay everinay fa tokony hiteraka tombontsoa sy fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy manontolo satria mety izy ho an'ny mpianatra mety ho an'ny mpampianatra ary mety ho an'ny ray aman-dreny ihany koa satria fohy ny fotoana ianarana mora raisina le izy maivana ary afaka manao exercice be dia be afaka manao fampiarana be dia be ilay ankizy rehefa manatanteraka azy ohatrotry ny mety hoe fomba mpiarana an'izay eto amintsika efa raha mpampianarana hafa mihitsy zany efa nisy teto amintsika hatramin'izay dia ohatrotry ny mety hoe fomba hampiarana an'izay misy dingana eo amin'ny fampianarana manko izay azonay lazaina ihany koa amin'izao hoe tsy dia tena voahaja amin'ny ankapobeny zany hoe misy ihany ny sehatra mampiasa azy fa ny ankamaroany zany na dia miroboroba aza ny fampianarana sy ny sehatra ny sekoly ankehitriny dia hitanay fa misy lesoka lehibe ihany zay tokony hodiniantsika mpanabe ankehitriny isan'izany ny hoe misy dingana 5 ihany koa eo amin'ny fampianarana izay tena tokony ho arahana satria izay no mifanaraka amin'ny fivoarana ara-tsaina eo amin'ny maha-olombelona ny anankiray voalohany raha teraka ny olona dia mahay miaino mahay mijery hatreo ihany no ainy fa tsy mahay miteny akory azy izy fa ao arinan'io zay izy vao mahay miteny any amin'ny heritaona sy tapany 2 taona ny zaza zay vao mahay miteny fa ny zavatra teneniny amin'io sady tsy fantany ny dikany tsy hainy vakiana tsy hainy soratana ny olana dia ty any amin'ny fampianarana mahazatra ankapobeny dia ny mamaky sy ny manoratra indray no alefa ny mpampianatra sy ny mpanabe aty aloha izay mahatonga azy hitsimbadika tsy mifanaraka amin'ny fivoarana ara-tsaina amin'ny maha-olombelona mihitsy zany ary zany mahatonga ny hoe tsy tokony ho gagy tsika raha toa ka zazazato ny miditra any an-tsekoly no anankiray ihany sisa ny tonga any amin'ny université satria mavesatra ny zavatra nomentsika azy dia miatsy ainy dia miakamo izy dia mialeo izy miatsy te hianatra tsony izy mialan-daharana zany ny ankamaroana fa amin'ity teknika vaovao katraka ity indray ilay enona no atao be dehibe ilay jerena no atao be dehibe aty amin'ny voalohany dia zay vao miteny izy ary zay izy vao manomboka manoratra sy mamaky teny dia izay no ahafahana manana endrika ho lasa lehibe indray zany ny ivoahany rehefa aveo satria maivana ny zavatra nomena azy voalohany fa afaka misokatra bebe kokoa zany izy manana horizon ngeza be izy eo amin'ny hoaviny rehefa mifampianarana rehefa aveo zay zany isan'ny mampisongadina n'lay atao hoe katraka satria raha ny olona rehetra nianatra amin'ny ankapobeny dia na manana licence na maîtrise na doctorat na bac plus 20 azy izy dia manodidina ny 25% na ampaefatra ny zavatra ny anarany eo ihany no voatanany atao anatin'ny sainy fa amin'ity teknika katraka ity afaka miakatra hatrany amin'ny 50-80 isanjato ny zavatra izay ny anarany dia azo nytehirizina ny anatin'ny sainy satria rehefa navadika hohira sy lalao reny lasa maivana lasa mora tadidiny inona koa zany mety hoe afatra omenao amin'ny jerentsika ny tokantrano mikasika an'izay hoe fomba fianarana leson'izay ny afatra ho anay zany dia zay zany tena te anosika ny sehatra ny fampianarana
ho amin'ity lafiny hoe andao avadika ho hiry andao avadika ho lalao a mba ho mora raisina mba ho azo tehirizina maritra ny anatin'ny saina ny zavatra izay ny anarana satria rehefa tena nandramana tamina sehatra maromaro izy io na mpianatra an-tsekoly na mpianatra tsy miditra an-tsekoly misy olona efa tsy nianatra nandritry ny taona maro a nefa nomena an'ity teknika ity ahafahany tadidy lesona na mianatra zavatra anankiray a dia hitanay fa tena mandaitra ary tena azahoana vokatra tsara. Izy io moa izany somary nampina nohony avy eo hoe navadika ho lasa clip vidéo reny mihitsy ny lesona any an-tsekoly io, misy sary, misy feo, misy soratra ohatran'ireny karaoke reny izy a mba ho mora raisin'ny olona mba miasa zany ny vavahady-tsaina rehetra entina mianatra lesona anankiray. Dia hitanay fa tena mandaitra zany ary izay mampirisika ny mpanabe rehetra hoe andao a ho ezahanamboarina amin'izay na io fandaharam-pianarana izay ampiarina eto amintsika io aza amin'ny ankapobeny zany heverinay fa misy tokony hojerena indray mandeha mihitsy hanatsarana azy sy ahafahana manamboatra azy mba hahatonga azy hoe mba ho azony ankizy tena ampiasaina ampiarina mivantana amin'ny fiainana satria raha nanontaniana zao ohatra hoe inona ny ilana an'ireny x y amin'ny équation deux inconnus reny a amin'ny fiainana andavanandro ny olona dia azo lazaina fa vitsy dia vitsy amin'ny olona ihany no afaka mahavaly ny amin'izany. Raha notaniana hoe inona ny ilana an'ireny hoe cosinus, sinus, tangente reny amin'ny fiainana andavanandro ny olona dia saika vitsy ihany ny olona manakolazaina momba an'izay. Amin'ny fiainantsika andavanandro nefa feno an'izany kady izany tokony ho ampiasaina mba hahatonga azy hoe mba le fahalalana izay noratovina nandaniana vola nandaniana fotoana tsy ajanona any amin'ny kilasy ambany fa hoentinao miatrika asa, hoentinao miatrika fiainana andavanandronao a dia misy teknika tokony hoe ahafahantsika mampivelatra an'izay bebe kokoa ary isan'izany zany a anatin'ireo teknika maro izay efa fantatritsika eo amin'ny fiarahamonina isan'ny anankiray amin'ireny zany ny katraka izay hitanay fa tena mandaitra ary mety ho an'ny olona rehetra. Eny ary isany ianao andre matora fa ny manana iaja ny vahiny tato anatin'ny zanam-pandahana question d'actu. Ia, dia misaotra Michel dia misaotra antsika rehetra mpijery ihany koa ny andry sy ny aino an'izay hatramin'ny farany. Dia iny ihany koa no entina mamarina ny fandaharana question d'actu amin'ity androany ity saorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray amin'ny herinany youtube izao veloma tompoko. Marary ronjata feto Antananarivo no voafantina hiatrika fitsaboana sy fandidiana ao amin'ilay sambo Mercy Ships manomboka ny 17 janoary ho an'ny taona ho avy. Tapabolana mialohan'ny hiafarany ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mifeny tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ihany no tena lalàna goavana nisongadina no laniana teny Tsimbazaza. Dia izay ihany koa tompoko lasomboka vavy no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity alahady hariva ity isaorana ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramahay fotoananao indray raha mipitso tahaka izao veloma tompoko. Vao shampoing, si vous le faites. Vaovao, vao shampoing citron, papaye x menthe, amin'ny sachet sy tavoahangy. Ny fampalalam-baovao ny Kolo TV dia nirahanao tamin'ny Vao shampoing. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny Vaovao.